Mbola faltavaraka amintsika hatrany manaraka ny vaovao-tsary ny televiziona malagasy amin'ity alahady ity to klasy tokovavy manasanao indray anaraka hatramin'ny farany fampalalam-baovao mbola manao fitsidiana arakasa ny ivelany Madagasikara hatrany ny filohan'ny fanavaozana ny Repoblikan'i Madagasikara ny kolonel Randrianirina Mikael araka ny efa vavaonetsika tato anatin'ny telo andro ka toy ny fanaony rehefa mamita hiraka ny ivelany tahaka izao izy dia manokana fotoana ionana sy fampiresahana manokana amin'ireo malagasy mila ravinahitra ny ivelany toy ny tany Gabon izay lohahevitra maromaro no resahana andritr'izany eo ny mikasika ny raharam-pirenena amin'ny ankapobeny fa indrindra ny fikonan-doha-pirenena ary nambaran'ny filohan'ny fanavaozana ny Repoblika Malagasy teto fa afaka manao fikonan-doha ihany koa ireo malagasy any Gabon ary angoniny ireo hevitra rehetra avy eo nampahafantariny filohan'ny fanavaozana koa ny ady amin'ny kolokolo izay ataon'ny fanjakana malagasy eo ny fanamafisana ny fametrahana fandriampahalemana ary ireo fanamboaran-dalana izay efa misy eto Madagasikara notsindriny manokana ohatra ny fanamboarana ny lalam-pirenena fahatelo ambin'ny folo mampitohy eny Ambovimbeandroa sy Taolaniaro izay ny filoha teo aloha Hery Rajaonarimampianina hoy izy no nahita fa matsimbola tamin'ny fanamboarana azy ary tsy ho ela ny fitokanana izany. Ankoatr'izay dia niteny ihany koa ny filohan'ny fanavaozana ny amin'ny tokony ametrahana kaonsily any Gabon araka ny fitarainana sy fangatana nataon'ireo malagasy any toerana ny anton'izay dia mba ahafahana mamany olana ara-taratasy sy ny pasiport izay manahirana azy ireo no ny tsy fisian'ny maso ivoho izany. Ny maraina teo moa izany izay feonao an'izay fandroantolakandro no niala tao Libreville renivohitra Gabon ny délégation malagasy notarihan'ny filohan'ny fanavaozana ny Repoblikan'i Madagasikara kolonel Randrianirina Mikael hiazo any Nigeria izy ireo ka hotaterina amintsika eto ihany ireo vaovao manodidina izay dian'ny filoha izay satria anisany miara-dia aminy ny mpanao gazety ny ety Mahavavy iraky ny televiziona malagasy. Fa eto tanindrazana kosa tamin'ity faraparan'ny herinandro ity dia tany Taolaniaro tany amin'ny faritra Anosy tany ny Premier Ministre Mamitsina Rajaonarison ny atrika lanonana miaramila maro sosina izy ny anton'izay dia ho fametrahana fandriampahalemana maritra ny amin'iny faritra Anosy iny anisan'izany ohatra ny lanonana izay famindram-pahefana teo amin'ny komandany fari-piarovana sy filaminana Mandrarena ny ZDS Mandrare teo ihany koa ny fitokanana ny tobin'ny fari-piarovana sy ny filaminana Mandrare tao Taolaniaro araka ny famitambavao ny parfeza fimary Pahefana sy famindram-pitantanana ny komandiny fari-piarovana sy filaminana Mandrare na ZDS Mandrare raha handeha hisotro ronono ny teo aloha ny generaly Laitonony ary hodimbiasan'ny kolonel Jojo ka nisy ny lanonana ara-miaramila nanamariana izany famindram-pahefana izany teto Tolagnaro lanonana izay notareny général Pukelas Demostene lehibeny état-majorn'ireo tafika ary notron'ny prime ministre lehiben'ny gouvernemanta Andriamatoa Rajaonarison Mamitiana sy ny ministra ny Foloalindahy ny généraly Razafitombo Mamirina Ely nisy ny maso lehibe nandraisan'ireo antoko-tafika isan'ny anjara tamin'izany namarana ny lanonana teo anolohan'ny lapan'ny tanàna ny Tolagnaro. Taorian'izay dia niroso tamin'ny fitokanana ny tobin'ny fari-piarovana sy ny filaminana Mandrare na ny ZDS Mandrare ny rehetra izay notariny prime ministre lehiben'ny gouvernemanta. Dia fisaorana any général Laitonony l'ancien Zoky isaorana ianao natanteraka ny asa fanompoana teto dia mirarainao mbola hita ny andraikitra tena sahaza miaraba ny kolonel Andremifitosoa Di Zozo dia ao an-damosinao foana koa izay izay mety olana tokony iarahana mama ela no niainako tato anatin'ny tafika malagasy sy ny Foloalindahy fa zao vao mahita hoe manamboatra trano ny Foloalindahy fa niainantsika hatramin'izay dia mandova n'ireo trano efa navelan'ny taloha ireo iveriko fa tena mari-pandrefesana tsy mandainga io ny amin'ny fananana vision matotra zany eo anivon'ny Foloalindahy matoa mametraka an'ilay rafitra dia manaraka ny fanorenana ny toerana entina miasa dia zavatra mahafinaritra izay ary ho an'ny vahoaka malagasy raha teo ihany koa moa ny farany dia farany dia fisaorana ny QMM sy ny ministère ihany satria négociation nataonareo matoa ny QMM nanaika hanampy antsika ny olona ny toeram-piasana io
dia fitiavana avy amin'ny ministera sy ny état-major zany ary nefa koa fitiavana avy amin'ny QMM dia mirary an'io foto-drafitrasa io vita aingana ahafahan'ny bataillon miasa satria miankina amin'io koa ny efficacité araky ny tenenin'ny sema teo hoe tsy ny trano no sakana zany zao tsy ny branche sakana fa ny olona efa fantatra tsara be anaty fanavaozana antsika zao dia mba fomba fiasa vaovao vokatra tena tsara no nefa nisy hatramin'izay zany amin'ny filaminana sy fiarovana ary mifandriam-pahalemana aty amin'ny faritra Anosy sy Androy. Namarana ny fotoana tetolonaro ny andron'io zoma io dia ny fametrahana ny vatofototra ny trano iray ho atao biraon'ny miaramila ato amin'ny Kanflaokoriany vokatry ny fiaraha-miasan'ny ministeran'ny voalohalon-day sy ny orinasa Rio Tinto QMM. Ny sy ny fandriam-pahalemana maharitra toy izay ihany koa no anisan'ny fanambogoavana izay hokatsahan'ny lehibe ny faritra Atsimo Atsinanana vaovao izay vao nandray ny asany tamin'ny fomba ofisialy androany ankoatr'ireo paikady mpampandrosoana maro lafika nitarika ny lanonana ofisialy tany an-toerana ny mpanolotsaina avy ny fanavaozana ny colonel Andriamerso Girve raha ny famitambavao ny Roulier Fahinmanana sy Tahina Flavien avy any Varavagana. Manana andraikitra goavana eto anivon'ny firenena ka hitondra ny tatitra mivantana any amin'ny fitondram-panjakana foibe ny andraikitry ny lehibe ny faritra eto Madagasikara. Ho tombosoa ambony ny faritra Atsimo Atsinanana adidy goavana entina hitsinjovana ireo vahoaka izany hoy ny nambarana Andriamatoa Colonel Andriamerso Girve mpanolotsaina avo ny fanavaozana ny Repoblika. Fa ianao dia manana na zareo ao amin'ny administration dia tarin'ny préfet sy ny directeur régional rehetrarehetra. Anjaranao mitarika ny politique générale ny fitondram-panjakana amin'ity faritra ity. Eo ireo mpanao politika olo-boafidy amin'ity faritra ity izay fanometanana sy ariasa aminao. Indrindrandrindra ireo ray aman-dreny ara-drazana na mpanjaka, eo nareo ray aman-dreny ara-pinoana mba afaka hifagnatona sy hanolo-hevitra hanolo-tanana any ramatoa lehibe ny faritra izay vambara hoe afaka mitondra hitatitra direkta mivantana any aminay aho. Fanampy ho antony lehibe ny faritra vaovao Atsimo Atsinanana ramatoa Randrianasolo Volatina Pauline ny iezaka ametraka ny fandriam-pahalemana maharitra hikasaka lalana makany ivelany mba ho fampandrosoana ny faritra hikasaka ihany koa ny tombosoa iombona ny faritra Atsimo Atsinanana. Manao atsavo ny tenako ao diaspora nareo mana ao ny tany raharaha ny mana-pahaizana raha teo ny tia tany razana rehetrarehetra atambaro ny hery andao sika hikasaka zay mampandrosa antsika faritra sika ity efa dody laloatra ny vahoaka ka sy mila kabaro am-bavahady fa asa ny tadiavina dia vokatra amin'izay fiaraha-mientana sika zay dia mba sy ho isony ny distrika Hoadino fantanjona dia Atsimo Atsinanana tsy afaran'olo tompolaya sy tompom-bavy. Araka ny didim-panjakana laharana fa 420 sipoka 3 izay nanendra andramatoa Randrianasolo Volatina Pauline ho lehibe ny faritra Atsimo Atsinanana dia notanterahina izany ka napetraka tamin'ny fomba ofisialy teto Farafangana izy. Notron'ny ministry ny Zony sy ny toe-karena manga Andriamatoa Maharavo Jean sady mpiay ny faritra Atsimo Atsinanana. Ireo solom-bavambahoaka voafidy aty amin'ny faritra Atsimo Atsinanana sy ireo ben'ny tanàna ny ray aman-dreny ara-drazana sy ray aman-dreny ampanjaka ary ireo solon-tena ny olom-boateny sy akanavaka. Fanisany resabe tamin'ity faraparan'ny herinandro ity nandeha teny amin'ny tambazotra an-tserasera teny fa misy milaza fa nampandrosoana ny ivelany ministry ny fitaterana teo aloha Ramonja Velo Valery
izy izay anisan'ny voaroiroy tamin'ilay raharaha Boeing 777 ary miandra ny fitsarana azy any amin'ny fonjana Faradrano izy amin'izao fotoana izao. Dia soin'ny ministeran'ny fitsarana noho izany izay resaka mandeha amin'ny tambazotra izay ary sokajiana ho manakirotana saim-bahoaka. Manameloka tanteraka izany ihany koa ny voapanga izany hoe Ramonjavelo Valery satria nandeha nitsidika azy teny amin'ny fonjateny minisitry ny fitsarana sady mijery ihany koa ny amin'ny fomba rehetra entina manatanteraka ny politika ny fanavaozana amin'izay tontolon'ny fonja izay ny minisitry ny fitsarana Fanirisoa Erinaivo. Nandriana Razafindramary no mitatitra izay vaovao izay amintsika. Miandry ny toy ny fitsarana azy ao amin'ny fonjana Varadrano ny ministry ny fitaterana teo aloha Ramonjavelo Valery. Androany fa ny volana Jiona enina amby roapolo sy roa arivo kasika ny tsao na ny filazana amin'ny Facebook izay nisy nitatitra hoe tsy eto Madagasikara, tsy eto Varadrano no tenako dia araka hitantsika zao hoe misy fitsidinana nataony manam-pahefana eo anivon'ny ministerin'ny fitsarana izay tariny madame ministra dia eto ny tenanay araka izay koa hoe ny filazana hoe nisy vola nomena tamin'ny fitondram-panjakana ny madame le ministre sy ny misy mpiara-miasa dia lavoko tanteraka zany tsy marina ny fanitsena zao zay fa fanaratsiana dia samby victime daholo zay anatin'izay dia manameloka tanteraka ny filazana ny fizarana sy ny fanomezana vola zay tsy misy efa telo volana ny fisian'ny tenako eto. Ireo fonja manerana amin'ny Madagasikara mijery ny zava-misy sy mihaino ireo olana sedrain'ny voafonja sy ny mpandrarany fonja. Manahoana ny condition de détention nao eto? No dia araka ny hitantsika hoe manana efitrano dia misy ny zavatra rehetra dia azo atao hoe manaraka ny zon'olombelona dia tsara ny condition zany rehetra fa hoavy amin'ny toeran-kafa. Ary manahoana ny enquête-nao efa mandeha akory ihany? Misy efa ny enquête efa natao dia ny mbola miandry. Afaka mitondra tsara ny fiarovan-tenanao ianao oui, miaraka dia miaraka amin'ny mpisolo vava nefa mifandray dia miaraka amin'izareo zany hoe manao anazy zany dia araka lazaina hoe ara-dalàna tsara zany hoe fisotro ny vetra dia mbatana ohatra ka hoe misy fiangana zany na Varadrano moa izay androany sabotsy fahaenina volana Jona enina amby roapolo sy roa arivo mijery ny fomba fitazomana na condition de détention ety amin'ny fonja ary voasambana izahay no nandeha taty hatramin'izay nandraisanay ny asa teo anivon'ny ministeran'ny fitsarana. Fataonay moa izao fitsidihana ny fonja zao ary dia nararotana ihany koa mitondra ny totsika fanazavana ny saim-bahoaka amin'izay zavatra mety mampiahiahy olona. Izay dia tehiteny foanatrano aza dia mino loatra izay zavatra tenena rehetra anatin'ny Facebook fa satria misy ny olona izay te hanakita-tsaina fa ilaina ny mijery ireo fonja rehetra izay napetraka eran'ny Madagasikara. Nampahafantarina nandritra ity fitsidihana ity fa mbola maro ireo voafonja lehilahy miandry fitsarana ampitaina amin'ireo tompon'andraikitra eo anivon'ny fitsarana izany hoy ny ministra ahafahana mandray ny fepetra sy manafaingana ny fikarakarana ireo raharaha mbola miandry didy. Izany amin'ny fahavavao mampalahelo nisy lakana iray rendrika teo ampivoana ny vinanan'ny maro antsetra omaly tokotokony ho tamin'ny 7 ariva tany. Vokatra izany dia olona iray no namony ainy rehefa hita moa ny nofo mangatsikany. Enina kosa avitra soma tsara raha toka mbola misy olona roa mbola akaroina araka ny famitambavaon'ny Boniface Ramendriso. Lakana azo iray antsoina hoe bajaj rano nitondra olona 5 rompanamory pandeha 7 aterina amin'ny lakana iray miantsona tao Nosy Mangabe ho an'ny mananaravaratra no dobo teo ampivoahana ny vinagniny maro antsetra omaly sabotsy tokony tamin'ny 7 ariva. Vokany vehivavy iray no hita faty enina mianada avotra somantsara ny roa mbola karohina mitantara ny zava-misy ny iray tamin'ireo avotra. Midibinagny indosiny chauffeur maro lakany dia liaka avy zegny tsy tafilandiriaka zegny lakany dia mitsofoka zegny lohan'ny lakany. Première zegny diran-drano telefone nantagnana zegny agnantsola ty za hoe vonjeo zay fa zay odobo zay fa diran-drano agnano zegny za dia mitompazina rano ampamilo zay trapany viavy bota be lay maty zegny za
nidiran-drano ampanontelo amin'izay zay dia dobo direct lakana zegny tsy direct miofotro nagnan'iny fa mideky zegny izy miempoempotaky amin'izay zegny zahay nomena fitsabona sahazazy eto amin'ny hôpitaly manara-penitra maro antsetra ireo enina avitra soamantsara avy tao anaty rano ary raisy ny fitondram-panjakana atanana manontolo ny fikarakarana an'izany dia amin'ny hôpitaly amin'ny alalan'ny fond d'urgence ny hôpitaly rehefa fampiresana tamin'andriamato médecin inspecteur zany ampanao moraingy avy any avaratry ny nosy sy mpakafy moraingy avokoa ahitana fanoro mpikarakara na organisateur sy manajer moa ireto mpandeha fito ireto vao nitranga ny lozy dia naneho firaisan-kina ny mpakafy moraingy teto maro antsetra nitariny ny section nikaroka ireo olona dobon-drano niaraka tamin'ny ben'ny tanàna ny komina ambony vohitra sy ny vahoaka mba amin'ny mpitandro filaminana indrindra fa ireo mpanjona izay niezaka nanaovitro izay hita ny teny anaty rano roa araka izany no mbola karohina dia i Severin Junior fanora avy any Mazenga sy John izay antsoina hoe lehilahy mandeha mahitsy mpanentana avy any Manandravaratra no mbola karohina hatramin'izao. Fa anisan'ny zavantranga tany amin'ny lalam-pinina fa efatra iny ihany koa hanina dia tapaka ny fifamoivoizana teo amin'ny teboka kilometrika PK 505 eo amin'ny tetezana manga paika fidirana ny berifitra makany Mahajanga nanomboka tamin'ny 12 oralina teo vokatry ny fianjeran'ny camion ray izay hitantsika amin'ny sary io teo ambony tetezana no nahatonga izay fahatapan-dalana izay vokatr'izay dia fiara marobe avy aty Antananarivo sy Mahajanga no tsy afaka netsika tao anatin'ny ora maromaro nisy avy hatrany moa ny famana olana nataony ministeran'ny asa vaventy namerenana faran'izay aingana ny fifamoivoizana ka efa misokatra ny fivilianan-dalana amin'izao fotoan'izao ny déviation raha ny vaovao farany afaka nandeha ireo fiara tavela taorian'ny asa maika natao izany. Mbola entanina trano araka izany mpamily sy ny mpampiasa lalana rehetra hitandrina sy hanaraka ny toromarika nomeny tompony andraikitra eny an-toerana mandritry ny fiverenany fifamoivoizana amin'ny laon'ny tanteraka raha ny fampitam-baovao. Resaka fototrafitra sy izay ihany anisany mampijaly ny mponina sy ireo kristianina mpamonjy fanokanana any amin'ny tobina Akaramalaza iny matetika ny lalana mampitohy ny commune Lokomby sy Akaramalaza izay any amin'ny distrikany Manakaraka ankehitriny dia efa mandeha ny asa fanamboarana izany lalana izany ary mijery fotony ny fanamboarana izay lalana izay ny lehiben'ny faritra fito vinandra zafitsiandreo fa Jean Brunel nanaramaso akaiky ny fivoaran'ny asa izy mba hatomombana sy hantohana ny atsara ny kalitao ny fototrafitra izay ho ampiasain'ny vahoaka raha ny fampitam-baovao ny Dozité Malala solitena televizana malagasy any Manakara. Masoa akaiky ny asa fanamboaran-dalana mampitohy ny commune ny Lokomby sy Akaramalaza ny lehiben'ny faritra fitovinany raha zavitsy androfa Jean Brunel mba hanana ny vahoaka foto-drafitrasa tsara kalitao olovain-jafy zava-dehibe ny fidinana ifotony tahaka izao afantarana ny fantsoany asa jerena zany ny kalitaon'ny asa jerena ny fanajana an'ilay fotoana no faritana anatanterahana ny asa amin'ny ankapobeny aloha zany dia mahavelombolo ary maharesy lahatra ny fivoaran'ilay asa na izany na tsy zany tsy maintsy mitandrina tsara ihany satria ny ampahany betsaka amin'ity lalana ity zany dia atao beton ka zay lalana atao beton zay mitaky fotoana zay vao azo ampiasain'ny fiara teknisianina sy manam-pahaizana manokana momba fanamboaran-dalana dia mametraka fa tokony hoe 20 andro na ray volana lalana atao beton vao tena tokony hoe hiasa dia zay zany no anaraha maso akaika mba ho voaja zay fempotoana zay miantoka ny fampandrosoana faritra sy ny commune ny fananana lalana tsara afana mamoaka vokatra ka hitondra soa amin'ny fiainam-bahoaka tanjona moa zany dia mba hoe anamora ny andavanandro ny mponina amin'ny fivezivezena indrindrindra fa ny famoahana vokatra amin'ity faritra ity zay faritra fantatsika ihany koa fa manana anjara toerana lehibe amin'ny lafin'ny finoana eto Madagasikara satria isan-taona dia misy fivoriam-bavaka foana ary misy fanokanana mpiandry amin'ity toby lehibe na Akaramalaza ity velom-panantenana mponina dia an-toerana amin'ny firosoany asa fanamboaran-dalana izao fahasoavana lehibe ho an'ity faritra Mbavy ity satria tsy Akaramalaza rery ihany no mahazo tombony amin'ity fanaovana an'ity lalana ity fa manomboka eto Akaramalaza dia jusqu'à iny faritra Mbavy iny izay raha tsika malala fa misy vokatra voalohany amin'izany ny kafe ny vary ka dia hafaliana lehibe ho an'ny vahoaka an'ity Mbavy ity sy ny vahoaka an'ity Akaramalaza ity ary ny commune ny vatana indrindrandrindra
fa izao fanaovana azy zao zany dia tena mampanatena lehibe mihitsy fa sy hisonony faharekereketan'ny tôbily sy ny fahasarotana amin'ny lalagna amin'ny famoaham-bokatra sy ny fandehanan'ny mpianatra mandeha mianatra indrindra koa ny fandefasana vasy ny mpianatra. Ny volana Jolay taona 2024 avy izao no havitany ity lalana mampitoy an'ny Lokomby sy Ankararimalaza ity. Mbola mitohy foana ihany koa amin'izao fotoan'izao ny fanarenana ny fiainan'ny mponina Trabona vokatry ilay rivo-dozagezany voamafy tany amin'iny faritra Tsinanana iny ka ny tao amin'ny commune Ambinanonony Brickaville zao dia nahazo vola 4 lasy hetsy isa-tokantrano avy amin'ny fitondram-panjakana sy ny mpiara-miominantoka ireo tokantrano sahirana dibo-drano nateraka ny rivo-doza iny ka efa miverina amin'ny laony tsikelikely ny fiainan'ny mponina raha ny fampitambavao Emile Joselin. Tokantrano 703 aty amin'ny commune Ambinanonony Brickaville nahitana ny fokotany Ambinanonony, Savalainy, Analily, Tanandava ary Marifody no nisitraka vola 4 lasy hetsy avy amin'ny fitondram-panjakana fanavaozana ho fanarenana ny tokantrano lasibatry ny fiakaran'ny rano tamin'ny fandalovan'ny rivo-doza gezany ka ny PAM izay vatseny banky iraisam-pirenena vola no nanao ny fandrindrano. Ankoatra izay dia nisitraka vovokatsaka sy fanampin-tsakafo avy amin'ny Croix-Rouge malagasy ihany koa ny ankizy madinika sy ny vehivavy bevoka. Nanamora ny fizarana ny fandraisan'ny commune Melony anaran'ireo olona traboina tamin'ny fandalovan'ny rivo-doza. Nisy ny fiaraha-miasa teo amin'ireo mpiara-miombonantoka indrindra ny fitondrana foibe izay mijoro amin'izao fotoan'izao. Ny tsinjo manokana ny vahoaka aty anatin'ny commune Ambinanonony amin'ny fahasaranana amin'izao fandalovan'ny rivo-doza gezany izao. Ny anjara biriky commune tompoko dia teo amin'ny ny fandroatana anarana an'izy ireo indrindra tamin'ny fiaraha-miasa tamin'ny mpiara-miombonantoka amin'ny fizaranana izao tosika fanampiana amin'ny cyclone gezany izao misaotra any fitondrana foibe izay mijoro amin'izao fotoan'izao fa tena tsy adino izay vahoaka ny Ambinanonony fa nisitraka satria voatohitohina ny fivelomana tamin'iny ranobe nentin'ny cyclone iny. Fa mbola mitady ny fiaraha-miasa amin'ireo mpiara-miombonantoka mba hisitrahana bebe kokoa satria dia mbola anatin'ny fahasahiranana ny vahoaka amin'izao fotoan'izao. Tsy teny fotsiny fa eo amin'ny lafin'ny fambolena dia maro ny voly simba teo amin'iny ranobe iny ka dia mbola mangataka ny mpiara-miombonantoka maro mba hanome tanana ny vahoaka amin'izao fahasahiranana zao. Azo atao tsara ny manarina tsikelikely ny fiainana tamin'ny fahazahoana ilay vola 4 lasy hetsy ariary ho ireo mpisitraka. Mankasitraka ny amin'ny fitondram-panjakana rehetra fa za dia anisan'ny nahazo vola tamin'ilay fandalovan'ilay cyclone dia inompy fa fanampiana betsaka mampahasariana zany dia efa mahavita izay azo atao zany hanampiana ny sahirana dia misaotra betsaka. Aingane mbola hitohy ho fanampiana ho anay zany zavatra zany misaotra tompoko fa voaray. Hitohy amin'ireo fokotany manodidina izay lasibatry ny fiakaran'ny rano moa ny fitsinjarana ity vola ity amin'ny fotoana manaraka. Mandeha ny fanampiana fahamarihana fa tahiry tsara moa iny ranobe izay nampiasany Emile Joselin teo iny satria efa fantatsika fa efa volana maromaro nandalo izay rivo-doza gezany izay ka efa maina ny tanàna amin'izao fotoan'izao fa ao anatin'ny fanarenana ny fiainana andavanandro ny mponina. Fa mbola any amin'iny faritra Tsinanana iny hatrany sady resaka any amin'ny faritra Sava ihany koa isika izany hoe vaovao mahakasika ny tsy ampiarena lavanila anisan'ireo faritra mamokatra izay lavanila izay ireo faritra roa ireo ary mandeha tsikelikely ny fanavaozana ny rafitra any amin'ireo distrika sy ireo faritra izay anisany mamokatra izay lavanila izay amin'izao fotoana fanatanterana ny fanavaozana izao ka ny vaovao manodidina izay ho arantsika miaraka. Raharman Frédéric no voafidy filohan'ny ARV Sava na ny Alliance Régionale de la Vanille izay nisoloagna ny CNV teo aloha ary Rakoto Malala Flaubert kosa no lany filoha lefitra. Samby nilaza izy roa mirahalahy fa hiezaka mafy mba hitady tombotsoa iombonana eo amin'ny seha-pirena la Vanille. Eto mazahay dia manana ny laharam-pamehana eo amin'ny famahana ny olona mahakasika filiera la Vanille. Ahoana ny fomba hindesiny hametrahana ny famahana olona mahakasika filiera la Vanille. Ny fitalavam-paritry ny varotra sy ny fanjifana no tomponantoka tamin'izany izay miara-miasa amin'ny fitalavam-paritry ny fambolena sy ny fahaleovantegna ara-tsakafo ary ny komity mpandrindra izay avy eo amin'ny sekretera public tary ny lehibe ny faritra sy ny préfet. Miasa miandreo président voatsangana reo voalohany manamarika fotoam-piasan-jareo agnatin'izay maha bureau zareo zay fametrahana ny statisiny
règlement intérieur mba ahafahana mitondra zay soakevitra mahatomombona tsara ny famitana ny adevitry fagnatsarana indrindra fitadiavana vahoaka agnatin'ity CPRN Lavanille. Antenena araka izany fa itondra vokatsoa eo amin'ny vahoaka ity rafitra vaovao ity. Tsy aivina fa voafidy teto ihany koa ny solon-tena ny faritra Sava hisolo-tegna agny amin'ny sehatra nasionaly na ny AVM Alliance de la Vanille de Madagascar. Ho fananganana ny rafitra vaovao amin'ny seha-pamokarana Lavany eto Madagasikara dia napetraky ny fitondram-panjakana ny fitantanana vaovao eo anivon'ny AVM na ny Alliance pour Lavany Malagasy. Sy diso anjara amin'izany fanovana rafitra vaovao izany ny teto amin'ny faritra Atsinanana ka nanatanteraka fifidianana izay ho filoha hisolo-tena ny ARV Atsinanana. Tanjon'izao fanovana rafitra izao ny hitondrana fanaovoazana ho fanarenana ny sehatra ny Lavany eto Madagasikara ka fepetra notakina tamin'izao fifidianana izao dia mba hahasolo-tena ireo kolejy rehetra mandrafitra ny seha-piarenana ny Lavany ireo kandida hofidiana. Novaina mihitsy zany ilay rafitra mba ahasolo-tena ny mpamboly, ny mpanelanelana sy mpikarakara ary ireo mpanondraka ary mba ahasolo-tena ihany koa ny faritra 12 mpamokatra Lavanille. Io rafitra io moa zany dia natao hiainona ny olan'ireo mpiantsehatra ireo ary hitondran'izy ireo ihany koa ny vahaolana izay hodiniana eo anivon'ny komity iraisan'ny ministera maromaro rehefa avy eo ary rehefa misy hevitra tapoka ao anatin'izany komity izany dia hiakatra anivon'ny filan-kevitra ny minisitra ka ny filan-kevitra ny minisitra no hanapaka izay mety ho fanapahan-kevitra raisina amin'ity seha-piarena ity. Ty rafitra vaovao ity moa zany dia raha ny eo anivon'ny nasionaly no resahantsika vitsy kokoa solon-tena mpanjakana enina sisa izy ireo taloha 12 zao enina sisa ny solon-tena mpanjakana 20 kosa ny avy amin'ny sehatra tsy miankina ahafahan'izy ireo mitondra amin'ny feony ny fitondram-panjakana zany izany ary tsy hisy intsony ny fanapahan-kevitra avy any ambony fa avy ao amin'ny rafitra io zany hoe aty ambany mitondra ny vahaolana ary iaraha-mijinika daholo ny fanapahan-kevitra sy nandray anjara nandritra izao fifidianana izao ireo solon-tena ny distrika 7 ato anatin'ny faritra Atsinanana no sady nitondra ny hetahetan'izy ireo amin'ny fanatsarana ny kalitao ny seha-pamokarana Lavany eo anivon'ny distrika misy azy ireo. Santionany andry ny fomba fiasa ao anatin'izay fanavoazan-drafitra izay tany amin'ny faritra Atsinanana sy Sava iny fa ireo faritra rehetra izay misy izay famokarana Lavanille izay moa zany dia mandeha avokoa amin'izao fotoan'izao ny fanavaozana sy ny fanovana izay rafitra izay ao anatin'ny fanatsarana tanteraka ny tontolo ny seha-piarena Lavanille eto Madagasikara. Fa ivadika lafim-baovao hafa isika ao anatin'ny iray volana ny teny malagasy ny volana Jona isika amin'ity volana manontolo ity ny teny malagasy moa izay teny rentsika ka mila omena lanja manokana ho an-tany amin'ny faritra Menabe zao dia nisy tsika manokana nandritra ny 2 andro nanamariana izay tao amin'ny Karobato anatin'ny commune ambanivohitra Marifandelisy ny distrikan'ny Morondava ny nanao izay etsika izay ao ampitain'ny Mahentina Antrinono sy Boanahidy Rashidy amintsika. No amariana tamin'ny fidinana teny fotony ny fankalazana ny iray volany teny malagasy ka fanentanana mivantana ho an'ireo mponina miaina manodidina ny alarovana no ny fahitana ny fahasimban'ny ala Menabe Antomena vokatry ny doro-tanety sy afo miverimberina no etsika natao. Navohitra tamin'ny fampisehoana tantara-tsihatra maneho ireo vokatra tsy ny doro-ala sy fanolorana tononkalo mitondra hafatra mafonja ho fampatsiahivana sy fanabeazana no nampitana ny afatra. Nankalaza ny iray volany teny malagasy izahay ato amin'ny fitalevam-paritra ny serasera sy ny kolotsaina eto Menabe. Tanjona moa zany dia mba hanandratana ny teny malagasy eo ihany koa ny fiarovana ny tontolo iainana ka nisy ny fanentanana amin'ireo komina manodidina ny faritra arovana eto Menabe dia tamin'ny alalan'ny tantara-tsehatra sy ny tononkalo no nampitana ny hafatra ary nanandratana ny teny malagasy. Zava-dehibe ny fiarahamientan-drehetra amin'ny fiarovana ny ala sy ny arena voajanahary raha ny voalaza ny solotena no ONG Fanamby. Tsy maintsy manao fanentanana foana isika mba hiadiana amin'ny tsindry ny faritra rovana amin'ny afo dia isorana manokana ny avy ao amin'ny DRCC Menabe nanaiky izay ny fiaraha-miasa zany
ary maniry ny toizan'izany hatramin'ny farany izahay avy ato amin'ny ekipa fanamby Menabe. Samba no nandraisany komuna etsika toy izao ka nankasitraka ny fitondram-panjakana izy ireo. Voaray ny havatra ary voninahitra ny amin'ny fanentanana hatao ety fotony izahay raha ny voalaza ny solotenan'ny mponina. Ka isaoranareo bevata rolahy tsy zahay ro hagnateranareo raha soa koa ro hihemotsy fa zahay vonina ndrindra fa vatategnako zao fanentanana ny raha iabiabiaby fa eto de fisaorana ro atolotsy anareo iaby zao. Mankalaza tsika ny iray volany teny malagasy zahay eto managnano rahay satria aminay eto iaby mba ankalazany raha zao voalohany misaotsy lahy. Mariana moa fa fiaraha-miasa teo anivon'ny ONG Fanamby sy ny fitaliavam-patry ny serasera sy ny kolotsaina no nahafahana nanatontosa izao hetsika izao ary niaraka nanoana nandritra izany ihany koa ny avy ao amin'ny fitaliavam-patry ny mponina sy ny firaisan-kina mba hanomezana lanja ny iray volany ankizy. Sady iray volan'ny ankizy ny volana Jona no volany teny Malagasy ihany koa fa feno sivy ankehitriny ny club Sor Optimiste International eto Madagasikara raha valo izany teo aloha ny joro sy nampahafantarana tamin'ny fomba ofisialy androany teny Anjomakely Ivato ny fijoroan'ny club Sor Optimiste Analamanga Fanily izay vehivavy no natao mpitarika vehivavy natao mpitarika avokoa zany no mpikambana ao anatin'izany ary anatanteraka tetika asany melanja ny zony vehivavy sy ny ankizy sy ny fampandrosoana mifandraika amin'izany eny amin'ny fiarahamonina no anisany antom-pijoroan'izy ireo nanome voninahitra izany moa ny Sor Optimiste Africa Fédération izay nanambara tamin'ny fomba ofisialy ihany koa ny fijoroany zany club vaovao izany. Aina Rabetany no nanangona ny vaovao. Iampy-roapolo mirahavavy indray manomboka izao ireo vehivavy tanora mpitarika na famo leader hisehatra amin'ny tontolon'ny fampandrosoana ny nivon'ny fiarahamonina manome lanja ny vehivavy sy ny ankizy amin'ny alalan'ny fijoroany ny club Sor Optimiste International Analamanga Fanilo izay nampahafantariny ny Sor Optimiste International Africa Fédération avy any Kenya tamin'ny fomba ofisialy teto ny fijoroany. Ny andro androany dia fanamariana zavatra lehibe anankiray eto Madagasikara momba ny club Sor Optimiste International izany hoe nanangana club Sor Optimiste International vaovao izay dia ny club Sor Optimiste International Analamanga Fanilo. Sivy ambakan'ny club Sor Optimiste International Fanilo izany ny club eto Madagasikara zao naka ankizy vaovao zay dia ankizy tanora daholo ary tena hoe leader manano maizy azy daholo izy ireo dia zareo zany no avy ny club Sor Optimiste International anampy ny vehivavy sy ny ankizy mitovy amin'izy ireo izay mila fanampiana avy aminay. Ary himasoana amin'izany hoy ny filohan'ity club vaovao izay nijoro ity ny fitsinjovana ny vehivavy sy ny ankizy izay vina ny Sor Optimiste International. Ho anay manokana club Analamanga Fanilo dia miopana amin'ny atrikasa anankidimy misy ny fahasalamana, misy ny fianarana, misy ny tontolo iainana, misy ny fampiroboroborona ny fandrarana, tontolon'ny fandrarana ho an'ny vehivavy ary misy ny zon'ny vehivavy sy ny ankizy. Ireo anankidimy ireo zany no tetika asa hoentinay dia izay no atolokay manomboka amin'izao fiandohan'ny ampiasanay izao. Hirariana fa hanome ainga avao amin'ny fanatsarana ny fanabeazana sy ny fiahinan'ny zon'ny vehivavy sy ny ankizy aty amin'ny faritra Afrika ny fisiany ireto tanora vehivavy mpitarika ireto hoy ny avy amin'ny Sor Optimiste International Africa Fédération, which is a very special club of young women. Club tena miavaka izy ity fanomezana sehatra ny tanora vehivavy mpitarika hisehatra ny fanabeazana sy ny fiahinan'ny zon'ny vehivavy izy ireo. Efa maherin'ny 10 taona ny Sor Optimiste International raha ny aty Afrika manokana dia mananika ny 70 ny club Sor Optimiste International. We educate, empower and enable. Ho tanterahana teto avokoa moa ireo harifenitra sy pitsopitsony amin'ny fijoroany ny club vaovao toy izao. Roa taona moa no faharetam-piasany ity club international Analamanga Fanilo ity. Fahitra mipejy ny kolotsaina sy ny fanatanjahantena isika satria andro sy sahisaina dia fanomboka ny fiadiana ny tompon-daka eran-tany amin'ny lalao baolina kitra. Efa namoaka ny pronostika ny FIFA ny amin'ireo mpiandry tsatokazo heveriny azo ny Gant d'Or amin'izay fiadiana ny tompon-daka eran-tany amin'ny baolina kitra ho an'ity taona 2024 ity izay. Folo mirahalahy no anatin'izay pronostika izay izavy izy ireo dia nalisorandre masinolo ampafantatra antsika izay.
Emiliano Martinez mpiandry hitsatoka azo Argentin no nahazo ny Gondor tamin'ny fiadinany tompon-daka maneran-tany ho an'ny lalao baolina kitra tany Qatar ny taona 2024. Mbola heverina hahazo io anaran'amboninahitra io izy amin'ity andehan'ny 2027 ity, ankoatra ny mpiandry hitsatoka azo sivy hafa Unai Simon Espagnol, Thibaut Courtois Belge, Manuel Neuer Allemand, Mick Maignan Frantsay, Jordan Pickford Anglisy, Diogo Costa Portugais, Alisson Brésilian, Yassine Bounou Marocan sy i Zion Suzuki Japonais. Natomboka tamin'ny taona 4,790 ny fanomezana ny Gondor ho an'ny mpiandry hitsatoka azo mendrika mandritra ny fiadinany tompon-daka maneran-tany ho an'ny lalao baolina kitra sokajy lehilahy. Prix Lev Yashin no ny antsona izany talohan'ny taona 2004. Ireto ny lisitra ireo efa nahazo izany: Michel Prudhomme Belge, Fabien Barthez Frantsay, Olivier Kahn Allemand, Gianluigi Buffon Italian, Iker Casillas Espagnol, Manuel Neuer Allemand, Thibaut Courtois Belge sy Emiliano Martinez Argentin. Izay ny pronostika ny FIFA fa itsika mpakafy ankoa dia afaka mametraka ny pronostika manokana antsika ao anatin'izay lalao baolina kitra fiadinan'ny tompon-daka maneran-tany izay raha mipitso dia fanadidina hafa mandidina ny fimakomanana izay indray no aroso amintsika atao anatin'ny vaovao-tsara fa marana ny vaovao isika amin'ity alina ity dia resaka kolotsaina miaro fomba mpanao mampiavaka ny firaisapo eo amin'ny miaramila sy ny vahoaka ny amin'ny distrika n'Ambato Finandrahana iny ilay hetsika ara-kolotsaina antsoina hoe tady tsotro izay ho fanandratana ny soatoavina malagasy antoko ny fandriam-pahalemana izy io satria raha mamboly sy mamokatra tsara ny mponina dia mandry fahalemana ny tany ka nisy ny fankalazana ny fa 470 taona izay tady tsotro izay ny fanindran-dalana ihany koa tamin'ny 70 taona nisy ny olafo faharoa amin'ny commune ambanivohitry Soavina. Jean de Dieu Ratsimivily no mampafantatra antsika ny mahakasika izay kolotsaina tady tsotro izay solitena televizion'ny malagasy any Ambato Finandrahana. Ny fametrahana vato fototra hananganana trano ao amin'ny tobin'ny miaramila ao Soavina no nanamarika ny fankalazana ny 70 taona ny olafo faharoa ao an-toerana. Nosokafana tamin'io ihany koa ny fankalazana ny 470 taona nisian'ny hetsika ara-kolotsaina tady tsotro mandritry ny eninandro izay mampiavaka ny olafo faharoa sy ireo vahoaka ao Bemasemona. Ny tady tsotro moa dia tady kely roa mifanarona izay misy hotsim-bary ao anatiny na vola entina mandihy izy io ary atolotry ny vahoaka ho an'ny olafo faharoa avy eo misy resaka ataony andaniny sy ny ankilany. dia tsy fialam-boly fotsiny ihany fa sehatra iray anarantatsika ny soatoavina malagasy ny kolotsaina ny fihavanana ary ny fankatiavana araka ny bolana manao hoe ny azo tokana sy mahana koa rehefa miray ina ny miaramila sy ny vahoaka dia manjary tery lehibe mitondra filaminana fampandrosoana ary fanavaozana ho amin'ny firenena izany. Alio dia asehoantsika eto Soavina fa ny kolotsaina sy reseo maro samihafa no lova sarobidy mampiray antsika ary koa mampatsiaro fa malagasy iray ihany isika samy zanaky ny tanindraza. Izao tena atao hoe antoko ny fandriam-pahalemana izay mpitady filaminana dia arofanina ihany fa ny tena antoko ny fandriam-pahalemana nambarana izy io no mafambahoaka Razafindrabary Richard fa many fahalemana amin'ny ankapobeny ny distrika n'Ambato Finandrahana. Dia iny vaovao momba ny tady tsotro any Ambato Finandrahana iny ihany koa no hoentsika manakatona tanteraka ny vaovao tamin'ity alahady ity namarana ny herinandro manontolo ihany koa dia ankasitrahana feno sika tsirairay avy nanaraka ny vaovao teto amin'ny televiziona malagasy manomboka rahampitso Irène Ravololo Armanga no iaraka amintsika ny tenako mamy fotoananao manaraka indray mandra-pianary toko klasy.